Fantatrao hoe fa raha mijanona amin'ny tempo ny fonao dia maty ianao? Iny, hainao izany. Ary fantatrao koa hoe fa raha maty ianao dia tsy afaka miverina miaina intsony. Jota ny anarako dia arahanao izao. Tafasiry. Ny mort imminente indray no resahako anao androany, na EMI, imminent death amin'ny teny anglais. Ny fanazavana an'izany moa dia izao ratsorina. Misy olona maty ary manana fahitana ho an'ny zareo any ivelany no mieritreritra an'izay. Izany hoe efa mort clinique io na ao anatin'ny coma lalina ilay olona. Ao anatin'io mort clinique io dia mahita tunnel sy hazavana, dia mahita entité spirituelle. Raha amintsika malagasy dia ilay hoe maty dia tany an-danitra hony na tany amin'ny hafobe. Izany hoe niaina zavatra hafahafa. Raha ho an'ny vazaha izy dia niaina zavatra paranormaux ao anatin'ny fahafatesany io. Psychologue sy épistémologue frantsay Victor Heger no namorona an'izany fiteny izany hoe mort imminente tamin'ny taona 1896 tao anatin'ny boky hoe Le Moi Mourant. Maro ny fanadihadiana efa natao tamin'izany ary izany Marie Tonara izany tamin'ny 2008 no nanao analyse momba ny mort imminente. Ny olona maty ny arrêt cardiaque hono ny tena niainan'izy io 2% hatramin'ny 12% ny tratran'ny arrêt cardiaque no miaina mort imminente. Misy ny mahatadidy izay niainany ary ny sasany kosa dia miaina an'izany atao hoe EMI de base zany. Ny fitovizan'ny ainan'olona n'izany EMI zany dia izao: mino izy fa maty ary misy vatany iray izay mahita ny vatany efa maty io. Io ilay lazain'ny olona hoe corps astral. Dr Raymond Moody no nanoratra boky miompana kokoa amin'izany tantara ny ainan'ny olona rehetra izany, mitondra ny lohateny hoe La vie après la vie. Rehefa mandeha io corps astral io dia misy tunnel, hazavana be, fionana amin'ny olona efa maty ary misy koa olon'ny hazavana. Avy eo nefa mandeha tampoka ao anatin'ny sain'ilay olona ny fiainany rehetrarehetra teny ambonin'ny tany, dia miverina tonga saina ao anatin'ny vatany izay efa maty teo aloha indray ilay olona ka velona indray. Amin'ny ankapobeny dia mifono zava-miafina foana no iainan'olona n'izany mort imminente izany. Mifono mystère hoy isika malagasy izay. Io docteur Moody io moa dia nitsabo olona izay niaina an'izany mort imminente izany. Ary izao foana no conclusiony amin'izany: olona maty ary milaza fa manalavitra azy ny vatany. Ilay vatana tsy mety maty io dia lasa mandeha lavitra be any ary mahita hazavana, araka ilay niresahantsika tery aloha. Dia miverina velona avy eo fa misy ny laza hono izy tany fa mbola tsy fotoanan'ny fahafatesan'ilay olona io. Ary niteny mihitsy docteur Moody fa miantraika be amin'ny fiainan'ilay olona ny ainan'ilay mort imminente ny niainana an'izany. Ho tantaraiko anao izao ny tantaran'ny Pamela Reynolds izay anisan'ny malaza tao anatin'izany fiainana an'izany mort imminente izany. Tamin'ny voalohany moa izy dia niresaka tamin'ny dokotera nitsabo azy fotsiny, fa avy eo lasa miparitaka ilay resaka ka nakany amin'ny kritika amin'ny mpanao gazety ary tena nalaza be izany tany amin'ny taona 1991 tany. I Pamela tamin'izany dia 35 ans ary natao opération ana anévrisme izy tamin'izany. Sarotra be ny fandidiana satria raha lany ilay anévrisme dia mety anderaha ary ho very be izy ka ho faty. Teo dia niteny ilay neurochirurgien hoe aleo fa anaovantsika an'izany teknika hoe arrêt cardiaque hypothermique izany izy, satria raha ohatra hoe ataontsika amin'izao ny fandidiana dia mety ho faty izy amin'ny raha be da be izay ho very.
Robert Spetzler izay anaran'ilay neurochirurgien izay manana expertise manokana amin'ny resaka hoe arrêt cardiaque hypothermique io. Ohatraohatran'izao ny fizotran'izany hoe arrêt cardiaque hypothermique zany raha ataoko ambangovangony. Ny tanjon'io dia anenanan'ny hafanan'ny vatana ho 15,5 degré Celsius no atao hafanan'ilay olona hodidina. Dia amin'izay fotoan'izay aty ivelany zany ny fikorinan'ny rahan'ilay olona fa tsy ao anatin'ny vatany ary tsy very mihitsy ny rahany. Ao anatin'izany dia mizotra soamatsara ny fanalanan'ilay anévrisme-ny pamela. Teo amin'ny 45 minutes teo ny nanaovana an'izay arrêt cardiaque hypothermique izay tamin'ny pamela. Izay moa zany no nanaovana azy nandritra n'ilay fandidiana. Ny anaran'ny matériel izay ampiasaina amin'ny fanaovana an'izany dia électroencéphalogramme na EEG. Adiny enina izay no halavan'ny fandidiana any pamela. Ary resy lahatra ny olona fa tao anatin'ny fotoana nandidiana azy io no niainany an'izany emi izany. Miteny hoe resy lahatra ny olona satria misy mpanao gazety izay tantaran'ny pamela tamin'ny vahoaka marobe. Dia tahak'izao ary ilay niainan'ny pamela. Miala tamin'ny vatany ny fanahiny ka mijery anazy atao opération io izy. Arak'izany dia tadidiny daholo izay anekdoty kely niresahan'ny infirmière teo ohatra na izay zavatra niresahan'ny dokotera rehetrarehetra nandritra ny fandidiana io. Tadidiny Antsipiriany ihany koa hoe inona ny zavatra nampiasaina, ahoana ny fizotran'ilay fandidiana. Ary ny tantarainy zany rehefa miverina velona izy satria lamima tsara ilay fandidiana. Aveo koa izy niteny fa nahita tunnel izy ary nisy hazavana be tao anatin'izany. Tamin'ny 2010 izy no maty 7 taona tao aorianan'ilay opération. Izany rehetra ny tantarainy zany dia niraisy nomporofo fa velona ny conscience ao aorianan'ny fahafatesana. Nalaza eran-tany mihitsy ny tantaran'ny Pamela Reynolds tamin'izany. Ilay niteneniko teo hoe nisy namoaka boky mihitsy momba azy tamin'ny 1998 izay mitondra ny lohateny hoe Light and Death. Nosoratana cardiologue américaine anankiray izy io izay antsoina hoe Michael Sabom. Misy documentaire koa ary izay niresahan'ny Pamela Reynolds an'izany rehetrarehetra izany. Raha fijery mpivavaka moa amin'izany hoe mort imminente zany dia hoy zareo hoe marobe ozy izy ny teny masina izay voasoratra tamin'ny alalan'ny mort imminente. Ary tahaka izany ireny teny ny soratra masina be da be ireny, tsy ny baiboly ihany fa ny Coran koa ohatra. Misy moa manam-pahaizana izay milaza fa mamorona hono ny saina mahatonga an'izany mort imminente zany ary ao anatin'io famorona ny saina io dia mamorona zavatra ny saina mba tsy ho faty ilay vatana. Hoporofon'izany dia miteny zareo fa rehefa somary mbola zazakely ilay miainan'ilay emi dia tsy matadidina inona ary tsy miainan'izany tantarain'ny olona rehetrarehetra izany hoe mahita hazavana, misy tunnel dia eo no mahatonga an'ilay resaka hoe ny saina mamorona azy. Kanefa kosa raha vao olona lehibehibe izay efa niaina zavatra maro dia lasa hoe mahita an'izay tunnel sy hazavana izay. Fa taddio nefa fa samy miaro amin'ny firaikevany ny olona. Raha ty amintsika izao niresahana dia maro ny olona nefa niaina an'izany mort imminente izany. Misy koa nefa mandainga fa ao anatin'izany koa misy milaza amin'ny marina. Ary matetika dia lasa mpivavaka be foana ny olona miaina mort imminente aty amintsika. Lasa niova fo izay no filazantsika azy. Ny tena azoko lazaina anao zao dia misy mpivavaka be izay olona efa maty izy dia azoko tantaraina anao izay efa niaina mort imminente maromaro. Ny anarany dia Nenilava na Volavana Germaine. Matetika izy no miaina mort imminente ary milaza fa ho faty izy androany satria ho avy eo Jesosy resaka aminazy ary aveo miverina velona indray izy afaka kelikely. Maro be mihitsy ny boky sy ny resahan'olona momba an'izany. Izy moa izay milaza an'izay zavatra hitany fotsiny fa tsy mba ny tompo-teny fatratra hoe mpaminany na nanoratra baiboly na nanoratra teny masina sy
sy ny sisa izay mety azahoana vola. Raha amiko manokana izao dia olona iray no fantatro ary notantaraina anahy efa niainan'izany mort imminente izany. Tamin'izay tany Ambato tamin'ny taona 1990 tany, izany hoe mety 96 na 98 dia nisy namamamanay izay atao hoe Rasoa no eno hoe maty indray hariva. Tamin'ny fotoana io moa izany dia samy tany an-trano ny olona ary na eno hoe maty izy dia iny mamanay nandeha nakany aminazy fa anatanteraka didy noho izay fahafatesan'izay. Rehefa tonga tany nefa akory ny agagana fa nifondra izy ary niazakazaka daholo ny olona niandriandry tao hoe fa ahoana ary no nifondra izy nefa fa tena nitenen'ny dokotera mihitsy fa efa maty ary efa nitsondronina formol. Avy eo moa nilaza izy fa tany an-danitra hono izy ary nilaza ny tany fa mbola tsy fotoanany ny hahafatesany ka dia naverina indray. Io ramatoa io izay efa mpiandry ary vao maika nanamafy ny finoana izany tamin'izany. Amin'izao isika miresaka izao dia mbola velona any izy any Ambatondrazaka any. Izy izay lazaiko anao eto dia efa notsondromina formol tamin'ny fahafatesany io kanefa amin'izao isika miresaka izao izy dia salama tsara, tsisy hoe mikaraikona na maninona noho izay formol izay. Ny tena nisan'ny mpimaso kely tiako koa rehefa miresaka mort imminente dia ao anatin'ilay série antsoina hoe Smallville. Misy any Clark Kent izay ho lasa Superman avy eo izay ampitahan'ny mpanoratra foana amin'ny Jesosy. Izany hoe nalefa ny rainy izy satria tsy nilamina tany ambony tany hiaro ny olona tia ambony tany, izay ny tantaran'ny Clark Kent. Dia tahaka izany koa Jesosy izay nalefa ny rainy hamonjy an'izay olona rehetra eto ambonin'ny tany. Ary izany manamarika fa ny tantaran'i Jesosy dia azo alaina tahaka tsara mba amoronana tantara ahafahana milaza zavatra maro sy azo varotana tsara ilay tantara. Ao anatin'izany Smallville izany dia nisy fotoana maty Clark Kent ary niaina mort imminente. Tao anatin'izay nefa dia velona indray izy satria nomeny dadany azy indray ny pouvoirany. Ao anatin'izay mpimaso izay koa dia miteny Lex Luthor izay antagoniste ny Clark Kent na Superman tamin'ny Clark hoe tout est possible Clark, mais personne ne revient d'entre les morts. Izay moa izany no teneniny izany hoe amin'ny Lex Luthor ny zavatra rehetra dia possible daholo fa tsisy olona taferina avy any amin'ny maty. Izay moa izany dia mpimaso kely niresahako momba ny mort imminente izay efa resahan'ny olona foana any ivelany any eto amintsika. Any ivelany moa dia izay hoe misy tunnel dia misy hazavana be izay foana ary na any anatin'ny film dessin animé be da be tsika dia afaka mijery an'izany rehetrarehetra izany hoe betsaka ny olona efa mieritreritra an'izany ary tena efa nisy tokoa moa izany. Ny mpitsabo sy ny mpanao siansa dia variana ao anatin'ny saina rehefa amin'ny resaka ohatran'izany fa ny mpino kristianina izay mino fa tena naharesan'ny fahafatesana Kristy ary izany no antony inony fa misy ny dualité, izany hoe ny vatana sy ny fanahy. Nefa koa hoe tsy midika izany fa tsy afaka mamorona ny saina raha mino an'izay dualité izay ianao. Jodany anarako dia narahanao teo tafasiry.